Ny mahakasikan'ny tatraizana avoakan'ny observatoire du riz mioanatrehan'ny famarina toeran'ny vidim-bary ny akon'ny Fionambe izay notanterahana nandiniana ny mahakasikan'ny AGOA izay notanterahana tao Addis Abeba no entina amintsika ao anatin'ity tapatapam-baovao ity. Raha ny tatitra izay navoakan'ny observatoire du riz dia maro toerana ny vidin'ny vary raha ny herinandro lasa iny no resahana saika manerana ny distrika rehetra. Raha oharina tamin'ny vanim-potoana toy izao ny taona 2024 dia nahitana fiakarany 20 ariary ny kilôny vary avy eto toerana ary 80 ariary isaky ny kilôny fiakaran'ny vidin'ny vary avy any ivelany. Mikasika ny vary akotry dia maro toerana ihany koa ny vidiny amin'ny ankapobeny fa nahitana fisondrotany 20 ariary kosa izany raha ampitahaina amin'ny vidiny tamin'ny taondasa. Nisy ihany ireo faritra izay nahitana fiakaram-bidin'ny vary akotry, anisan'izany Amoron'ny Mania izay nahitana fiakarana 15 isanjato noho ny fiainan'ny tolotra ary fiakaran'ny 7 isanjato kosa any Iorombe. Nanomboka ny zoma lasa teo ary ny farana androany ny Fionambe mikasika ny AGOA izay tanterahana ny Addis Abeba Ethiopia. Raha tsy aivina moa dia nahato amin'izany rafitra AGOA izany firenena malagasy noho ny toedra raha nisy teto amin'ny firenena ny taona 2024. Ny taona 2024 raha ny fantatra dia mitetina 570 miliara dollara ireo vokatra izay naondran'ireo firenena tafiditra ao anatin'ny AGOA makany Etazonia. Ho an'ny Madagasikara indray dia tsy azo odity hita ny vokatry ny fampiatoana ao anatin'ny AGOA izay. Raha ny atotanisa izay navoaka ny banky raisam-pirenena dia mahery ny 3 alina ireo mpiasa very asa teo anivon'ny orinasa Afakaba noho ny fiatoana ao anatin'izay AGOA izay. Na dia eo aza ny fiatoana amin'ny fanalalahana ny fifandraisana ara-baritra makany Etazonia izay dia miezaka hatrany ireo orinasa mbola mihodina eto amintsika nitady lalam-barotra hafa.